Mbola faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aho anio alarobia fa 20 ny volana Desambra 2022. Ry havana, alohan'ny ijoroko vavolombelona ny amin'ny Nofy sy ny amin'ny teny izay nomeny fanahy masina ay momba ny amin'ny sakafo dia manasanao aho hiara ivavaka amiko ametrahantsika an'izao fotoana izao ary koa angatahantsika ny fanahy masina hitarika hiteny amin'ny alalako ary koa anokatra ny masom-panahinao satria isika dia fitaovana fotsiny ihany, isika dia zava-poana fa ny Tompo no mandidy sy manapaka ny tenantsika. Hiara ivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, aja ho anao, tera ho anao Jesosy, voninahitra ho anao. Misaotra anao izay satria mbola afaka indray azo afatra avy aminao Jesosy, azo fananarana avy aminao Jesosy mba tsy horingana izahay. Tompo malalo, mamelany elokay, mamindrafo aminay. Ka misandrata Jesosy eo amin'ny voninahitrao satria ianao dia Andriamanitra lehibe indrindra. Fanahy masinao, aoka ianao no hiteny amin'ny alalako ka ny nofy rehetra dia tsy anana anjara amin'izao fotoana izao satria mpiasanao aho, mpiambinao no nentsonao ahy. Ary mangataka ny ranao a Jesosy andrakotra ahy sy ny ankonako ary ny asanao sy ny olonao tsiraray avy Jesosy ka rakofy amin'ny ranao izahay. Ka ny asa maty Satana dia tsy anakery tsy anapahefana aminay izany. Ka ianao Jesosy no mandravarava ny zanatsipika rehetra izay alefan'le ratsy. Ka dorana amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afo mandevona, mandoro, mandany ny fahavalo rehetra. Ka misaotra anao Tompo satria anao dia manda afo manodidina anay. Misaotra Jesosy, aleluia, amen. Ry havana, anio dia momba ny amin'ny sakafo hoy aho no asain'ny Tompo ambarako amintsika. Aleluia, aleluia. Momba ny amin'ny sakafo. Ny sakafo ry havana dia tena fandrika lehibe indrindra amandrian'ny Satana antsika zanak'olombelona. Tena anisany ao anatin'ny zavatra voalohany amin'ny tany antsika ny sakafo. Satria tany am-piandohana any amin'ny Genesisy dia sakafo no namandriany sahady any Eva. Fantatritsika tsara izay tantara izay. Alohan'ny ijoroko vavolombelona dia misy tenin'Andriamanitra maromaro nasain'ny Tompo ho hitondrasana izao fijoroana vavolombelona izao. Ary koa zany ampitandremany antsika, anamboarany antsika mba ho tafiditra any an-danitra isika. Satria Tompo raha nohony amin'ny sakafo no averentsika ny amin'ny afobe dia mahantra indrindra isika. Dia tena ory indrindra isika satria ho fiainana mandrakizay ny any fahaverezana. Tsisy fiafarana. Tsy misy fiafarana. Ao amin'ny Genesisy 3 no manambara ny amin'ny Eva. Tsy ho vakiantsika manontolo ny verse rehetra izay nomeny Tompo fa fitiniko ary izay sainy vakina ihany no ho vakina. Eo amin'ny Genesisy 3 io andininy voalohany sy ny andininy fahaenina ihany no vakiantsika. Ho vakiantsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra izay nataon'ny Tompo Andriamanitra. Hoy izy tamindra vehivavy, ay va ny teny Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny azo rehetra eo amin'ny saha. Amen. Tonga dia raisitsika ny amin'ny andininy fahaenina. Ary hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana ny azo sady mahafinaritra ny maso no azo mahatsiriritra toa ampahendry dia nanotazany ny voany ka ny hinanany dia nomeny koa ny vadiny izay teo anilany ka ny hinana. Amen. Ry havana, eto zany tenin'Andriamanitra dia ny namandrian'ny Satana
any Eva sy Adama dia sakafo. Satria tonga dia ny teniny hoe haiva ny teny Andriamanitra hoe aza ihinananareo ny azo rehetra eo amin'ny sa. Tonga dia hoe aza ihinanana, hoanina, tonga dia sakafo. Dia Eva teto fantatritsika tsara fa latsaka tao anatin'ny ota, tao anatin'ny fandrika Satana dia nihinana. Dia nomeny koa ny vadiny. Ny tantara ray hafa koa dia Esau nivarotra ny fizokiny tamin'ny Jakoba noho ny sakafo ry havana, zava-doza. Noho ny sakafo dia namidiny ny fizokiny. Ao amin'ny Genesisy 5:20 izany. Andao jerentsika Genesisy 5:20 ovakintsika ny 5:7 ka hatramin'ny 4:30. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Indray andro raha nahandro sakafo i Jakoba dia tonga avy tany an-tsaha i Esau kareraka. Hoy Esau tamin'i Jakoba, mba omeo amin'ny omena io aho hoaniko. Dia io omena io fa reraka aho. Izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Hoy anefa ny navalin'i Jakoba azy, amidio amiko ary aloha ny fizokianao. Hoy kosa Esau, indro faty any aho, koa misy antony inona amiko izay fizokiana. Hoy Jakoba, mianiana amiko ary aloha. Dia nianiana taminy izy ka namidiny tamin'ny Jakoba ny fizokiany. Ary nanome mofo sy voanemba masaka any Esau i Jakoba. Dia nihinana sy nisotro izy ary niainga ka lasa nandeha. Izany no nanamavoany Esau ny fizokiany. Amen. Zava-doza ry havana. Ny fizokiana dia plasy lehibe nomen'Andriamanitra antsika tsiraray avy izay zoky. Na ny fahanterana io, na ny amazoky ao an-tokantrano io, dia aja izany. Nefa ny eto Esau dia namidiny, natakalony mofo sy voanemba masaka. Mofo sy voanemba masaka. Tena mampalahelo ny zavatra toy izany. Ary amin'ny Hebreo izy dia manindry kokoa hoe nivarotra ny fizokiana izy. Ary na dia nitomany toy ny inona raha izy dia tsy azo nitsony ny famelan-keloka. Ndao anio vakintsika kely hoe Hebreo 12:20 andininy 9:20 ka hatramin'ny 17:20. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fandrao isy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina dia tahaka ny Esau izay nivarotra ny fizokiany ahazoany anina indraimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tahandova ny fitahiana izy dia nolavina. Fa tsy nahita izay ibebahana izy na dia nitady izany fatratra tamin-dranomaso aza. Amen. Tena hoe nitady mba ibebahana izy tan-dranomaso. Fa vitatreo, satria namarotra ny fizokiny. Sakafo koa izany ry havana. Ao amin'ny Matio 4:1 ka hatramin'ny 4 dia manambara ihany koa tamin'ny Satana nitady hamitaka an Jesosy amin'ny sakafo. Izy Jesosy ilay Andriamanitra no notadiavy no fitaina. Tena zava-doza. Fa tsy azo ny Jesosy. Tsy azo ny Jesosy. Ny teny izy tamin'ny Jesosy eo amin'ny andininy, ovakitsika kely fotsiny eo amin'ny andininy 9. Ovakiko izany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo.
dia nanatona ny mpakafanahy ka niteny taminy hoe raha zanak'Andriamanitra ianao, teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namaly hoe voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay alohaky ny vavan'Andriamanitra. Amen. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, hoy ny Tompo taminy, fa ny teny rehetra izay alohaky ny vavan'Andriamanitra. Indraindray isika ry havana dia tena tsy maharitra mihitsy ny amin'ny sakafo, fa maika hihinan-kanina foana, sakafo foana ny anatin'ny saina, fa ny tenin'Andriamanitra adino. Teto i Jesosy dia nona, satria tao aorian'ny fifadikanana io. Rehefa vita ny fifadikanana, 40 andro sy 40 alina, dia nona i Jesosy. Fa tsy nanaiky ny teny Satana izy. Mila isika manetry tena amin'ny sakafo. Mife ny tenantsika isika indraindray, mifadianina, tsy mieritreritra sakafo foana. Ao amin'ny Deotoronomia dia nampanetren'Andriamanitra tena ny zanak'Israely tany anefitra mba ho nona. Isika koa zany tokony mba ho nona indraindray, fa tsy ho voky be foana. Ao amin'ny Deotoronomia 7:7, andao vakintsika izany. Deotoronomia 7:7. Hovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Dia nampanetry tena anao izy, ka namela anao onoana, ary nanome anao ny mana hoaninao, izay tsy fantatrao na ny razanao, mba ampafantariny anao fa tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa izay rehetra alohaky ny vavan'ny Tompo. Amen. Ry havana, tena nampanetren'ny Tompo tena ny zanak'Israely honona. Mengavy anao amaky ny eo ambony, satria ny eo ambony dia manazava-bebe kokoa. Ry havana, ireo apôstôly koa dia nisy ny fotoana nieritreretan'izy ireo sakafo koa, fa tsy ny teny izay nolazain'ny Tompo tamin'izy ireo. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona 4:1-13 ka hatramin'ny 4:30. Tamin'ny Jesosy ilay nangataka rano tamin'ilay vehivavy Samaritana. Jaona 4:1-13 ka hatramin'ny 4:30. Teto ny mpianatry Jesosy dia nandeha izy ireo nandeha nividy sakafo, hoy ny tenin'Andriamanitra. Oky ianao amaky izany manontolo satria tsy ho ampy ny fotoanantsika raha ohatra ka ho vakiana avokoa. Eo amin'ny 4 dia manambara hoe fa efa lasa nakany an-tanàna hividy hanina ny mpianany. Nandeha nividy sakafo tany an-tanàna zany ny mpianatry Jesosy. Dia Jesosy niresaka nangataka rano tamin'ilay vehivavy Samaritana. Fantatritsika tsara iny tantara iny. Dia noho ny avy eo, noho ny efa tonga ny mpianatry Jesosy, dia teo eo amin'ny 1:30 vakiko kely eo hatramin'ny 1:430. Nandritra izany fotoana izany kosa dia niangavy azy ny mpianatra hoe ano raby eo. Fa hoy Jesosy taminy, izao manan-kanina izay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra hoe nisy olona nitondra zavatra hoaniny vare. Hoy Jesosy taminy, ny aniko dia ny manao ny sitrapony izay naniraka ahy sy ny mahavita ny asany. Amen. Eto zany dia ireo mpianatra nieritreritra hoe efa nisakafo Jesosy. Reraka Jesosy ary ny farerahany dia zay natonga anazy nipetraka teo. Ireo mpianatra nandeha nividy sakafo. Ary noho ny avy eo izy ireo dia nieritreritra hoe nisy nanome sakafo an Jesosy. Nefa Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra izy. Tonga anao ny asan'Andriamanitra no teneniny mba ampafantatra ny mpianatra tsy hiay loatra ny amin'ny nofo. Isika koa izany mba tsy hiay loatra ny amin'ny nofo.
satria ry havana tsy maintsy isika maharesy ny nofontsika, tsy maintsy isika maharesy ny nofontsika mba tsy ho amin'ny sakafo foana, satria ny sakafo dia fandrika anankiray. Ao amin'ny mpitoriteny dia manambara an'izany mihitsy. Andao vakiantsika mpitoriteny toko 9:7. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny fisasarana rehetra ataon'ny olona dia ho an'ny sakafo ihany, nefa tsy mety afa-poa ny faniriany. Amen. Ry havana, isika dia misasatra foana amin'ny zavatra rehetra, fitadiavam-bola, fietreretana, dia ny sakafo izany. Zay ny teny Tompo eto. Zany hoe ny fisasarana rehetra ataon'ny olona, ny ninona ataontsika, dia mitady ny hoanina mba havoky ny kibo. Nefany ireo apôstôly dia nanambara mihitsy fa na dia tsy mihinana ara dia tsy mampaninona antsika izany. Tsy mampaninona antsika izany. Ao amin'ny bokin'ny Korintiana voalohany toko 7:9 izany. Andao vakiantsika io satria zay no tiany fanahy masina. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fa tsy ny anina akory no ampifanakaiky antsika amin'Andriamanitra, fa na dia tsy homana aza isika dia tsy maty antoka, ary na dia homana kosa aza isika dia tsy mahazo tombony. Amen. Aleluia, aleluia. Sotra Jesosy. Na dia tsy homana aza isika dia tsy maty antoka. Ry havana, rehefa ao anatin'ny fifadikanina isika, tsy haiko ianao na efa mifady anina, rehefa ao anatin'ny fifadikanina ako dia tena tsy mahatsiaro mihitsy hoe nona. Na misy sakafo manitra be ara io, na misy sakafo toy ny inona ara io, satria na ao anatin'ny fifadikanina ary dia mahandro ho an'ny akonako ihany aho. Na inona andrahoiko eo dia tsy mahataitra ahy izany, tsy mahanona ahy izany, satria feno ny fanahy, ary tena hoe tsy mahatsiaro nona. Fa na dia hitako ara ilay sakafo dia tsy mahataitra ahy izany, na ny fofony ara dia tsy mampitehinana ahy, satria feno ny fanahy ary tsy mahatsiaro nona akory. Ry havana, mila isika mitandrina, satria ireo mpianatra Jesosy dia efa naika voafandrika ihany koa. Ny amin'ny tompo ilay niteny tamin'izy ireo hoe tamin'izy nanambara nanazava mba tsy ho voafandrika ny fampianaran'ny Sadoseo sy ny Fariseo, dia ireo mpianatra nieritreretra hoe ny mofo no tenen'i Jesosy fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Matio toko 4:12 manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 12 izany tantara izany. Izany hoe ny fampiresaka zany ireo mpianatra ireo, satria nieritreritra izy ireo fa momba ny mofo no nitenen'i Jesosy. Andaony eo vakiantsika io hoe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. 5. Rehefa tonga teny ampita ny mpianatra dia nanadino ny tondra mofo, dia hoy Jesosy taminy, mandinia ianareo ka mitandrema mba tsy ho azo ny masirasira ny Fariseo sy ny Sadoseo. Dia ny fampiresaka izy ireo hoe ny tsy nitondrasantsika mofo angamba izany. Ary Jesosy nahalala ny resany ka niteny tamin'ireo hoe nahoana no mifampiresaka ny amin'ny tsy fanananareo mofo ianareo ry kely finoana. Tsy mbola azonareo ary tsy tsaronareo va ny mofo 5 ho an'ny olona 5,000? Firy arona moa no nangoninareo? Na ny mofo 7 ho an'ny olona 4,000? Firy sobika moa no nangoninareo? Ahoana no tsy ahafantaranareo? Fa tsy ny Amin'I mofo no nolazaiko taminareo, fa hoe tandremo mba tsy ho azo ny masirasira ny Fariseo sy ny Sadoseo. Teo voafantany fa tsy nasainy hitandrina ny amin'ny masirasira fanaovana mofo izy ireo, fa ny amin'ny fampianarany Fariseo sy ny Sadoseo. Amen. Ry havana, io zany le hoe kibo, sakafo ihany. Fa eto dia fampitandremana ny amin'ny fampianaran-diso.
no tiany tompo ho lazaina amin'ireo mpianany. Fa izy ireo ny eritreritrany amin'ny nofo. Amen. Ry havana, isika koa dia ohatr' izany indraindray ka oka isika hitandrina. Ijoro vavolombelona ao. Tamin'ny asabotsy 7 ny volana Novambra 2022, zany hoe tamin'ny volana lasa. Voatsy ela akory izany. Nampanofia izany ny tompo tamin'io daty io, ny divaraina. Hitako izany tao anatin'ny levianay, zany hoe fanasana vilia, dia ny sakafo be dehibe zany atao. Zany hoe tsapako zany anatin'ilay nofy fa zaho koa nanary anireo sakafo ireo. Dia nisy vary zany hitako tao dia paty ohatrana patina spaghetti ireny. Dia hitako zany teo alohan'ilay levie dia hitako zany norofiko zany ny sasany satria fantatro fa tena mbola hoe vary madio mbola tsara zany. Dia norofiko zany dia nalako avy tao anatin'ilay levie zany le izy. Ry havana, nampafantatray ny tompo fa mila mitandrina ny amin'ny sakafo, ny manarinary sakafo, na amin'ny fihinanana sakafo mba tsy hanaonao foana. Mifona tanteraka amin'ny olona aho izay hoe tsy manana firy hohanina. Fa ny olona izany izay zatra mpanary sakafo, na iza isika, na dia vary eraky ny sotro raha riantsika, dia efa tsy tian'Andriamanitra izany. Fa mila isika mitandrina amin'ny sakafo izay hohanitsika ary izay ampiasaintsika mba tsy hanarinary foana isika. Ry havana, dia niteny tamiko indray ny fanahy masina tamin'ny atalata lasa teo tamin'ny herinandro. Zany hoe tamin'ny herin'ny omaly zany. Atalata 17 ny volana Desambra. Ny fanahy masina ry havana dia tsy mifidy toerana itenenany amintsika. Tsy mifidy toerana itenenany amintsika. Tamin'ny fotoana io ny alina izany ranandro ao. Ka izako rehefa ohatra ka mandro, fampianarana zany no omeny fanahy masina anao eto. Dia mandroaka devoly foana na amin'ny rano izay androna io. Ary eo ampandrona zany dia mandroaka devoly. Dia matetika ny fanahy masina miteny foana koa eo. Dia tamin'ny fotoana io ny fanahy masina niteny tamiko. Hoy ny fanahy masina hoe ohatraohatran'izao zany no teneniny. Hoy izy tamiko, taloha ianao hatramin'ny fahazazana zany tany Madagasikara dia zatra ny hinana hena kely tena kely. Zany hoe raha raisitsika ohatra amin'ny fombantsika Madagasikara dia ohatra ny beana sotro angambany ny henantsika tsiraray avy. Ny tezanantsika zany. Zay ny fiainantsika ta Madagasikara. Ho an'izay afaka ny hena toy izany. Fa tsy mihinana hanina be ohatra fataontsika ty ampitan-dranomasina na ny olona any Madagasikara zay manam-bola koa. Dia niteny tamiko ny fanahy masina fa tokony hiverina hihinana tsotra toy izany. Kely, hena kely no hohanina zany miaraka amin'ny fangaro. Na trondro io, tsy mila hoe trondro anankiray ngeza be ho antsika tsiraray avy. Na hoe mihinana dia mihinana foana tsy akijanona, fa mahatsapa zany onony. Zay zany no tiany fanahy masina ataontsika raha ohatra ka maniry ianao anaraka ny teny fanahy masina. Dia tena nisaotra ny fanahy masina satria efa niteny tamin'ny foana ampianaro aho. Dia mbola mampianatra foana izy. Araka ny niteneniko tamin'ny video anankiray hafa tany tao aoriana ny fifadikanina 3 andro. Voankazo fotsiny no nohaniko 3 andro sy 3 alina. Dia mampianatra ny fanahy masina amin'ny fomba fihinanakanina izay araka ny itiavany antsika satria isika dia tempoly ny fanahy masina, trano fanahy masina ka tokony tandrina ny tenantsika trano fanahy masina mba adio ary anaraka izay tiany ka izy no mandidy sy manapaka. Ry havana, mila miverina amin'ny fomba fihinanana sakafo tahaka ny fiainantsika tany Madagasikara isika. Na ny any Madagasikara koa zay mipetraka any ka manam-bola be ianao, afaka ianao manome sakafo, manamboatra sakafo any mahanitra na manome ny tsy manana. Ry havana, tsoroko aminao
fa ny fiainako ankehitriny efa ela moa zany dia niverina tahaka ny any Madagasikara mihitsy rehefa misakafo. Indraindray mihinana vary soa fotsiny sy totoboanjo, indraindray mihinana mangahazo fotsiny, indraindray mihinana katsaka fotsiny. Ry havana, isika dia tepolo ny fanahy masina, ary raha mijery isika ny amin'ny sakafo izay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely dia mana mofo avy any an-danitra. Mofo avy any an-danitra. Ry havana, Andriamanitra no mikolokolo antsika, ka tokony tsy hanahy isika, fa tokony isika hitandrina, satria mahavery any amin'ny hafobe na dia ny sakafo aza ny tsy fanajana izany, satria tsy manaja an'Andriamanitra koa isika raha tsy manaja ny amin'ny sakafo izay omeny antsika. Engany ka tena ankato an'Andriamanitra isika tsiraray avy, ka hiverina amin'ny fahatsorana lehibe mba hahafaly ny tompo amintsika. Mahiresa tompoko, mahiresa tompoko, fa tiantsika ny tompo. Oka isika hifadianina rehefa miteny amintsika ny tompo, satria ao anatin'ny fifadikanina ny fanahintsika dia ambony lavitra noho ny nofintsika, ary mamangy ny tompo, miteny ny tompo, ary aona aminy ianao tahaka ny aonako taminy raha tena ao anaty fahamarinana sy fahamasinana, ary tena mangetaeta manetry tena onona tahaka ny tenin'ny tompo izay nomeny antsika teo. Ry havana, mbola hiverina eto tompoko raha mbola omeny tompo fotoana. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompo.